aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lay fahazavana. Anio 20 aprily taona 2024 dia faly tafahoana amintsika indray amin'izao fandaharana mofonaina izao. Hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika araka ny Salamo 470 andininy voalohany hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny Tompo, nisofinay no nandrenesanay Andriamanitra, nirazanay ny laza taminay, ny asa nataonao tamin'ny androny dia tamin'ny andro fahiny. Ny tananao no nandroahanao ny firenena samihafa, fa izy kosa nampitoerinao. Efa nampahorinao ny firenena maro, fa izy kosa nataonao mahafeno tany. Fa tsy ny saba no nazon'ny tany, ary tsy ny sandry no namonjy azy, fa ny tananao ankavana sy ny sandrinao, ary ny fahazavan'ny tavanao, satria efa sitraka ao izy. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa sitraka ao ny nanazavanay, ny nanatrika anay, namoanay maraina ka nitsenanay tamin'ny famindramponao vaovao. Resy ny alina tonga ny mazava. Mitarika anay anoloananao koa ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Ko faly izahay no ny tanam-pitiavanao hitanay mitsotra handray anay. Mangovotra koa anefa satria fantatray fa tsy misy miafina aminao ny momba anay rehetra, ny fahadisoana vitanay, ny faniavanay, ny tsy fahatanterahanay. Miantoraka aminao ampanetreteny, mangataka ny famelan-keloka, ny fanadiovanao anay amin'ny ran'i Jesosy Kristy zanakao. Maniry indray ny asanao mifanainao masina ao anatinay, ny hampianaranao anay ny sitraponao ao amin'ny teninao. Dia indreto ary izahay Tompo, aoreno amin'ny finoana, ampitomboy amin'ny finoana, azavao amin'ny fahazavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hamaky ny anjara mofinainantsika amin'ny tian'ity isika araka ny Luka 1:20 andininy 7:30 hatramin'ny 9:30. Luka 1:20 andininy 7:30 hatramin'ny 9:30. Amin'ny anaran'ny Tompo, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Ny masonao ny jiron'ny tena, ko raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Ko tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Ary amin'izany, raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina, dia hazava avokoa izy rehetra tahaka ny jiro amin'ny rehetra tsara ka manazava anao. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny soratra masina izay manoloana antsika rentsika tamin'ny vaky teny teo ry havana dia manambara ny fampianaran'i Jesosy manoloana ireo fariseo sy ny vahoaka nanodidina azy mitady famantarana. Ity soratra masina ity dia misy izay mitovy aminy koa ao amin'ny Matteo 9:9 ny andininy 12:20 sy 13:5. Fitantarana zavanitranga tsy mitovy no nahateraka ny filazana. Ao amin'ny Matteo izay anjara mofinainantsika tamin'ny herinandro lasa dia fampianaran'i Jesosy manodidina ny fiarikarena no nilazany ny amin'ny asarobidiny maso. Eto amin'ny filazantsara araka ny Luka dia fampianarana entin'i Jesosy hamaliny ireo olona nitady famantarana.
Ireto zavatra anankitelo reto no zaraina amintsika miainga amin'izao anjara mofinaina izao. Ny voalohany, Jesosy Kristy dia jiro tsy nafenina. Ny faharoa, Jesosy Kristy miantso antsika andray ny fahazavany. Ary ny fahatelo, Jesosy Kristy mametraka antsika ho fahazavana. Jesosy Kristy jiro tsy nafenina, Jesosy Kristy miantso antsika andray ny fahazavany, Jesosy Kristy mametraka antsika ho fahazavana. Jiro tsy nafenina i Jesosy. Ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Mialoha izao andiny soratra masina izao dia hitantsika eo ambony ny fampatsivan'i Jesosy ny amin'ny Jona, famantarana tamin'ny Nivita, ary ny fampatsivany Jesosy ny amin'ny fahendren'ny Solomona izay famantarana koa teo anatrehan'ny firenena manodidina voatononao mpanjaka vavin'ny Seba. Ambaran'i Jesosy eto ho valon'ny fangatahana famantarana nataon'ny olona sasany iry amin'ny andinin'ny fahenambin'ny folo. Hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Ho saitrin'izany fangatahana famantarana izany dia manazava i Jesosy fa mihoatra lavitra no Solomona teo amin'ny fahendreny sy ny voninahiny, mihoatra lavitra no Jona tany Ninive, dia mazava napetraka ho talaky maso eto amin'izao tontolo izao i Jesosy. Hoy Simeona ao amin'ny Lioka toko faharoa andininy faharoa amby telopolo. Fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Manondro indrindra ny amin'ny Jesosy ilay natolotra azy tao amin'ny tempolo izany. Jesosy Kristy fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, Andriamanitra dia nametraka ny Jesosy Kristy toy ny jiro tsy nafenina tany ambany vata famarana, fa napetraka hanazava ho hitan'izay miditra ao an-trano ny mazava. Napetraka hiariary eto amin'izao tontolo izao ho toy ny jiro i Jesosy Kristy. Toy ny fariseo sy ny mpiray tanindrazana tamin'i Jesosy, ireo jiosy, isika kristiana dia mitady Jesosy hafa ivelany soratra masina, mitady asa mahagaga hafa ivelan'izay efa voatantara vitan'i Jesosy amin'ny soratra masina. Fa Jesosy mamaly antsika. Efa nisy famantarany amin'ny Jona, efa nisy fanambarany amin'ny Solomona teo amin'ny voninahiny sy ny fahendreny tamin'ny fanjakana, efa nisy filazana momban'i Jesosy sy ny fahagagana vitany ao amin'ny soratra masina. Jesosy jiro tsy nafenina ary voalaza ny soratra masina manontolo momba azy rehetra. Hoy Jesosy, dinihonareo ny soratra masina ireny ny manambara. Dia mbola hitady fahagagana hafa indray ve fa tsy ho ampy ny fahagagana efa vitan'i Jesosy tantaraina ao amin'ny filazantsara? Vao ino ianao? Mbola hitady famantarana hafa koa ve? Vao ino ni Jesosy ianao? Ataovy ampy izay voasoratra hamantarantsika fa Jesosy lay jiro tsy nafenina, Jesosy lay zanak'Andriamanitra tonga hanazava izao tontolo izao. Jesosy fahazavana tsy nafenina, fa kio ny soratra masina dia ho hitanao mazava ny momba azy. Ny faharoa ry havana, Jesosy Kristy ilay jiro tsy nafenina dia miantso antsika andray ny fahazavany. Jesosy Kristy miantso antsika
handray ny fahazavany. Eo amin'ny andininy faefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo dia hoy ny soratra masina: ny masonao no jiro ny tena, ko raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao, ko tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Miantso antsika andray ny fahazavany i Jesoa. Ny jiosy dia ratsy vojery any Jesoa ka tsy nentina azo ny fahazavany Jesoa. Eto i Jesoa dia mitaona mpanajana ireo olona manodidina azy mba hanana maso mahitsy, salama, fo tsara sy madio, lay ambarany hoe ny any anatinao, saina mazava. Ny jiosy dia efa nomen'Andriamanitra soratra masina mazava, saingy ny sarotsaroana ny fombafomba izany ka takona ny fahazavan'Andriamanitra tsy hitany. Jesosy Kristy sy ny fampianarany ary ny asany dia tsy ampy ho an'ny jiosy, fa mitady zavatra hafa izy, mbola mitady famantarana izy. Dia izany no iantson'ny olona hoe raiso, lay fahazavany Jesosy Kristy jiro tsy nafenina. Amin'ny fiainantsika andavanandro havana, indrindra amin'izao vanim-potoana iarahantsika miain'izao, dia misy karazany jiro azo ampiasaina hitondra fahazavana, azo raisina mba hanazava. Fa ny soratra masina dia tokana ihany ny jiro izay iantsonantsika. Raiso Jesosy Kristy lay jiro fahazavana tsy nafenina, raiso ny fahazavany. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia misy hatrany hoe Jesosy ampiana zavatra hafa, lay jiro tsy nafenina mbola ampiana zavatra hafa. Jesosy ampiana lova-tsofina, Jesosy ampiana fanajana ny sabata, ny tsy fihinanana kisoa, ny karazana batisa. Jesosy ampiana zavatra hafa, jiro ampiana jiro, tsy ampiny olona lay fahazavana tsy nafenina, fa mbola ampiana pitsopitsony zavatra hafa vao mahatanteraka fahazavana eo amin'ny fiainany. Ry havana malala, tsotra ny antson'i Jesosy. Raiso amin'ny maso mahitsy ny fahazavana entiny ho anao. Raiso amin'ny saina mazava ny fahazavana entiny ho anao. Raiso amin'ny fo mazava ny fahazavana entiny ho anao. Aza mitady fanazavana hafa na jiro fanampiny, ampy tsara i Jesosy ho fanazavana ny fiainanao. Ny fahatelo, Jesosy Kristy lay miantso anao handray ny fahazavany dia mametraka anao kosa indray ho fahazavana. Jesosy Kristy mametraka antsika, mametraka anao ho fahazavana. Hoy ny andininy fahaenina amby telopolo: ary amin'izany raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina, dia hazava avokoa izy rehetra tahaka ny jiro raha mirehetra tsara ka manazavanao. Ampijery antsika ny zavanitranga tao an-tendrombohitra tamin'ny Jesosy niova-tarehy izao taridalana izao. Niova-tarehy tany an-tendrombohitra Jesosy namirapiratra ary dia nanjary toerana mahatamana ka nahatonga ny apôstôly niaraka taminy hoe andeha isika anorina lay eto. Ny famirapiratany fahazavan'i Jesosy niova-tarehy tao an-tendrombohitra nampahita ny voninahitr'Andriamanitra dia nahatonga ny mpiaradia taminy ho tamana teo an-tendrombohitra. Izany ry havana ny mpino no hazavain'i Jesosy, nandray ny fahazavany ary tonga asaina mba ho fahazavana kosa. Anjary toerana mahatamana ny manodidina anao, ny toerana misy anao. Anjary toerana feno fahazavana, ny toerana misy anao. Izany no irin'ny Tompo raha mametraka antsika ety anivon'izao tontolo izao, mbola feno aiziny izy. Ny ametrahan'ny Tompo antsika ety dia ny ahatonga antsika ho fahazavana. Miova tarehy ianao,
mitory ny fahatsaran'Andriamanitra ianao ary epistily vakin'ny olona ianao manazava ny manodidina anao izay mbola ao anatin'ny aiziny. Izany ho irin'i Jesosy. Napetraka eto ianao ilay efa nahita ny jiro tsy nafenina, ilay nandray ny fahazavana, napetraka eto ianao mba ho tonga fahazavana. Mandehana ry havana. Io Jesosy Kristy jiro tsy mba nafenin'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Raiso ny fahazavany mba hahatonga anao ho fahazavana amin'ny manodidina anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny teny ho tafatoetra ao amintsika ary hahatonga antsika ho fahazavana. Amen. Ndeha hivavaka ary sika. Mazava ny teninao Andriamanitra fa efa apetraka ao miariary tsy hafenina i Jesosy Kristy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Saingy mbola misy ny tsy mandray ny fahazavana ka dia ao anatin'ny aizina ihany. Izahay misaotra anao fa raha ajoronao indray eo anatrehanay i Jesosy dia manavao ny antsonao ianao Jesosy mba handraisanay ny fahazavanao. Ary raha mandray ny fahazavanao izahay, aisitrakao ho tonga ho fanazavana ny manodidina anay mba ho epistily vakin'ny olona ary ahitana ny voninahitra ao. Omeo ny fanahy masina, ahatonga anay ho resy lahatra andraindray ny fahazavanao Jesosy, ahatonga anay ho fahazavana ho an'ny hafa koa. Indreo ny fiainanay andavanandro, mety sahirana izahay fa ampio mba hita lalakombana. Azavao ny dianay mandroso miaraka aminao ka iotra ny sakan'ny fahasahiranana rehetra. Mety tody sy fifaliana izahay fa tario ndrao hiraparapa anatin'ny aizina ka hifaly araka an'izao tontolo izao, tsahay hankasitraka anao. Mety mifanena amin'ny fahoriana izahay fa azavao ny lalanay mba ho vavolombelon'ny fitiavanao anatin'ny fahoriana izahay. Jereo ny firenenay Andriamanitra, ajoroy ho fanazavana izao firenena izao Jesosy Kristy zanakao, ary ampahirezo andray ny fahazavana ity Madagasikara ity sy ny mponina rehetra eo aminy. Ny fiangonanao dia apetraka eo mba ny fahazavana ny tavanao, mba hiazakazaka ka hitondra olona maro ho azavainao koa, dia amirapiratra ao amin'ny fiangonana ny voninahitra ao, ary ny fiangonana dia tena ho tonga fahazavana eo amin'ny fiarahamonina hijorony. Izay zavatra mety manery anay ka tiana hiangatahana aminao, ianao efa mahafantatra ny masoanay, tanterao araka ny fotoananao Andriamanitra reny. Tsaronay ireo havanay akaiky na lavitra anay, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Tompo ataovy eo ambany fahazavanao izy ireny amin'ny fianarana izay ataony, amin'ny asa izay tanterahany. Dia akambanay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay.
amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.